Ezra, toko 5. Ny mpaminany Hagai sy ny mpaminany Zakaria, zanak' Ido, dia naminany tamin'i Jiosy tany Joda sy Jerosalema tamin'ny anaran'Andriamanitry ny Israely izay teo aminy. Dia nitsangana i Zerobabela, zanak' Sealitiela, sy Josoa, zanak' Josadaka, ka nanomboka nanao ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema indray. Ary ireo mpaminan'Andriamanitra ireo dia teo aminy ka nanampy azy. Tamin'izany andro izany koa dia nakany amin'izy ireo i tatenay governorany ety andafin'io Eofrata sy Setara-Bozenay mba amin'ny namany. Koa izao no nolazainy taminy: iza no nandida anareo hanao io trano io sy hamita io manda io? Izao koa no nolazainy taminy: iza avy no anaran'ireo lehilahy manao io trano io? Nefa nitsinjo ny loholon'i Joda ny mason'Andriamaniny, ka tsy nisy nahasakana azy ireo mandra-pahatonga ny teny ho any amin'ny Dariosy sy ny nahazony valiny tamin'izany raharaha izany. Ny dikan'ny taratasy izay natondra ny tatenay governorany ety andafin'io Eofrata sy Setara-Bozenay ary ny Afarsekita namany izay ety andafin'io Eofrata ho any amin'ny Dariosy mpanjaka. Nampitondrainy ho any aminy ny taratasy izay nisy teny toy izao: ho any Dariosy mpanjaka ny fiadanana be. Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa nakany amin'ny tany Joda, any amin'ny tranon'Andriamanitra lehibe izahay, trano izay atao amin'ny vato vaventy sady misy hazo alatsaka amin'ny rindrin-trano, ary mandroso tsara izany asa izany sady ambinina eo an-tanana. Dia nanontany ireo olona ireo izahay hoe: iza no nandida anareo hanao io trano io sy hanangana io manda io? Nanontany ny anaran'izy ireo avokoa izahay mba hampafantarinay ianao, ary hosoratanay ny anaran'ny olona izay mitarika azy. Koa izao no teny navaliny anay: izahay dia mpanompon'Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ka manamboatra ny trano izay efa vita ela. Fa ny mpanjaka lehibe iray tamin'ny Israely no nanangana sy nahavita azy. Noho nirazanay nanao izay nahatezitra an'Andriamanitra ny lanitra nefa, dia natolony ho eo an-tanan'i Nebokadnezara Kaldeana, mpanjakan'i Babilona izy ireo. Izy no nandrava io trano io ka nitondra ny olona ho babo tany Babilona. Nefa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Kiriosy mpanjakan'i Babilona kosa, dia namoaka didy i Kiriosy mpanjaka mba hanangana indray io tranon'Andriamanitra io. Ary ny fanaka volamena sy volafotsy momba ny tranon'Andriamanitra izay efa nalain'i Nebokadnezara tao amin'ny tempoly tany Jerosalema ka noentiny ho any amin'ny tempoly any Babilona, dia nalain'i Kiriosy mpanjaka tao amin'ny tempolin'i Babilona ka natolotra tamin'ny olona iray antsoina hoe Sesibazara, izay efa notendreny ho governora. Ary hoy izy taminy: raisy ireo fanaka ireo ka andeha hapetrao ao amin'ny tempoly izay any Jerosalema, ary aoka hatsangana eo amin'ilay efa niorinany ihany ny tranon'Andriamanitra. Dia avy Sesibazara ka nametraka ny fanorenan'ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema, ary hatramin'izay andro izay ka mandraka ankehitriny dia efa natsangana ihany izy saingy tsy mbola vita. Koa raha sitraky ny mpanjaka, aoka ho jerena ny trano fitahirizan-drakitry ny mpanjaka izay any Babilona, na misy didy
nataon'i Kirosy mpanjaka anaovana io tranon'Andriamanitra any Jerosalema io latia, ary aoka ambarany aminay izay sitrapon'ny mpanjaka ny amin'izany zavatra izany.